Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 10 andininy 10 tapany. Site web kristyfiainantsika.com. Fahasoavana lehibe ho antsika ny fahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra isan'andro toy izao, atonga an Kristy ho fiainantsika isan'andro, ka na dia mifanalavitra, tsy mifankalala, tsy mifankahita aza isika dia ampiraisy ny Tompo ao anatin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra toy izao. Faly miarabanao dia misaotra indrindra anao. Hoy ny teny ao amin'ny Korintianina 2:10 ny 5 manao hoe: nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringa ny tany anefitra. Tandremy ihany le teny hoe aza miala amin'ny maro reto zanak'Israely reto manko dia niara-niala tany amin'ny tany Egipta, tafita afaka tamin'ilay fanandevozana niainan'ny razambeny nandritra ny 300 taona. Zareo zany no afaka tamin'izany fanandevozana izany. Fa ny mampalahelo dia zao, tafita vao rendrika, afaka tamin'ny fanandevozana tany Egipta fa ringana tany anefitra. Inona no nahatonga an'izany? Firaisan-tsaina amin'ny fanaovan-dratsy. Firaisan-tsaina amin'ny fanaovan-dratsy. Eo amin'ity Korintianina 2:10 ity dia mitanisa ireo ditra adalàna fiodinana nataon'ny zanak'Israely ka nahatonga azy ringana tany anefitra. Niara nanompo sampy izy, niaraka nanao an'le sary ombikely volamena ny ankofana izy, ny sasany jangajanga ka 3:00 ringana ndray andro, naka fanan'Andriamanitra izy, ny monomonina dia maty ny menarana, maty ny mpandringana. Inona nefa no fagagana tsy nasian'Andriamanitra tamin'reto zanak'Israely reto, kanefa dia mbola izany ihany no toetrana. Ka tandremo ny firaisan-tsaina amin'ny zava-dratsy, fa tena mampidi-doza izany. Rehefa hitana hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ialao, na dia ataon'ny maro anisa aza, na dia ataon'ny mpivavaka, ataon'ny kristianina aza. Tandremo so ho fitak'le teny hoe anaraka ny hevitra tapaky ny maro, fa lay maro io dia le maro manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa misy hevitra tapahan'ny maro anisa amin'ny vanim-potoana toy izao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany sahy mijoro, sahy maningana, na dia ianao rery ihany sisa no mandeha amin'ny fahamarinana. Zava-dehibe manko le atao hoe firaisan-kina, fihavanana, fifankatiavana, fa zany fihavanana zany dia fihavanana ao anatin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hoe fihavanana amin'ny fanaovan'ny ratsy. Kristy no fiainanao isan'andro, mijoroa olona mahatoky amin'izay rehetra ataonao, mijoroa mahatoky amin'ny asa ataonao, fa mampahiry anao ny Tompo, manolo-tsaina anao izy, manome fahendrenanao izy, miaro sy mitantana anao izy, ka dia mahery izy anao ny fanapahan-kevitra. Dia ny Tompo anie hitany antsika tsiraray avy dia aritsika hivavaka. Jesosy tianao, izahay arzay koa tia anao, dia mionay ny fahasahiana hijoro anao sitraponao, na dia maro aza no miara-mirohatra
makany amin'ilay lalana malalaka makany amin'ny fahaverezana de meonay ny fahasaina andeha amin'ilay lalana tery sady ety makany amin'ny fiainana. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20:10 tapany. Site web kristyfiainantsika.com.